Anterina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray anao atao anatin'ny fotoana ny fampalalambavao amin'izao takariva izao manasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Ny lafim-bavao ny fampianarana avy hatrany no isataratsika ny fampalalambavao ny farana androany ny fanadinam-panjakana baccalauréat teo amin'ny taranjaka be ny famerenana ny laza adina tantara sy geografia ny maraina ny taranja EPS teorika kosa ny tolakandro na dia efa famerenana zany androany tsy mbola nisy laza adina tamina ivitoerana nanaovana fanadihadiana fanatao soratanana na nadika tamin'ny solaitra be. Jessica Miray sy Tahirnena no nanao ny fanadihadiana. Androany no namerenana ny taranja tantara sy geografia ho an'ny sokajy ACC Aride manerana nosy taoriany olana nitrangany alarobia teo izay nisy fivoahany laza adina. Efa samy niaritra nanao laza adina ihany ny mpiadina ny alarobia alina saingy afa namerina kosa androany. Sarotra kokoa anefa ny androany no ny mpiadina mbola kitotoy ihany koa anefa ny fanomanana satria tsy nisy laza adina teto amin'ny Saint Michel Amparibe nanaovana ny fanadihadiana fanadika tamin'ny solaitra be na natao soratononina. Tsisy fanadikany anay fizarana tsy zarena ilay izy fanadiky. Tsisy sujet zany tao? Tsisy fanadikany anay dia natao dicté. Nadika tao dia rehefa vita ilay izy dia ohatra hoe mavita aloha dia tsy azo hoentina mivoaka ilay izy fa janona miaraka amin'ny intercalaire sy ny brouillon dia janona. Tao amin'ny salanay tsy nadika fa natao dicté. Tsy nisy sujet zany? Tsy nisy sujet fa nadika na zao ary dia natao dicté foana. Ohatrany tamin'ny larobia? Ohatrany tamin'ny larobia ny androany fa tsisy sujet. Eny azo atao hoe atonontonony ihany fa ilay tamin'ny larobia no azo tokisa. Dia nanina nefa indrindra safidy amerina? Ka misalasala dia hoe aloha ihany atao dia izay mety amin'ireny izany raisiny zareo. Satria ohatrany tsy mahatokotoky ilay tamin'ny larobia dia amerina volany amerina. Fa nanina ilay tamin'ny larobia? Misy ilay labosy jiro tapaka moa fotoana tsy ampy fa taraiky be vao ny zarena ilay sujet. Dia aleo namerina? Ie. Dia iza ny atokisandrila tamin'ny larobia sa ilay androany? Na aleoko ihany ilay tamin'ny larobia na dia efa namerina ilay tamin'ny samisarotra zany efa ilay androany fotsiny mba nananteny hoe mora ilay izy ka sarotra ihany koa. Iza no atokisana ilay androany sa ilay tamin'ny larobia? Ilay tamin'ny larobia. Ho an'ny mpampianatra efa kitotohatra ny fanomanana mihitsy ity fanadinam-panjakana ity. Raha ny tokony ho izy, tokony efa miaraka amin'ny lazadina voalohany, ny lazadina fiandry dia ny lazadina faharoa sy ny fahatelo. Ka raha sanatria misy ny fivoahana toy ny tamin'ny alarobia teo, dia miasa avy hatrany ireo lazadina fiandry ireo. Tsy toy izany anefa ny tamin'ity, fa mbola nandrasana aza ny lazadina avy amin'ny ministera, ary mbola natonta ny sasany. Misy ny tsy vita fanontany intsony, ka nadika tanana sy natao soratononina. Ny ray aman-dreny sy ny mpianatra dia nandoto rada inscription, nandoa vola tao anatin'ny fikarakarany examen baccalauréat. Ahoana zany natao aiza daholo ireo vola ireo, mangataka izay mba anaovana audit resaka fitantanana anabola ny ministera sy ny sisa ny karakarana ny examen baccalauréat amin'ny mampanabe anay dia mangataka izahay. Tsy mbola nisy tao anatin'ny fotoana maro izany hoe examen nadika tena amin'ny tableau zany. Raha lôzika an-javatra dia misy ny sujet fiandry, sujet anankitelo zany sujet tokony any amin'ny centre, ka rehefa misy ny fohity efa mipetraka ho azy le sujet manaraka tonga dia miainga automatika zany le sujet fiandry raha sanatria misy reny nisy ny fohity fa maninona le sujet nadika, fa maninona ny ankizy ny andry adiny roa adiny telo zay vao nanomboka sujet. Malahelo zany izay momba an'izay zavatra zay hoe nakaiza le vola, tsy manambola ve mifanjakana, tsy manambola ve ministera, reny zavatra reny nyseho. Naverin'io maraina io avokoa araka izany ny taranja tantara sy geografia manerana nosy ho an'ny fampianarana ankapobeny. Na emotra ny ariva kosa ny taranja EPS teorika. Afaka iray volana nanomboka ny famoahana ny valiny raha nitatitry ny ministera. Manodidina izay vavao izay hatrany dia nanao fanambarana androany ny firaisamonim-pirenena teny amin'ny ivitoerany roa Ambatonakanga. Mikasika indrindra iny fanadinam-panjakana baccalauréat nisy fikorontanana iny no votoatin-dresaka nandritra izany mamoetra iny zavanitranga ny alarobia lasa teo iny. Hoy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena ary petatoky ihany koa ny fipetra noraisiny ny tompona andraiky mpanjakana. Jessica Miray sy Tahirnena trany. Tsy mbola fahita tao anatin'ny 80 taona, anisan'ny fehezanteny famerimeriny filoha matetika entina anasoketanty ny mpitondra nitondra teo alohany. Vita ao anatin'ny 5 taona hoy izy ny tsy vitan'ny fitondrana tao anatin'ny 80 taona.
sy mbola fahita tao anatin'ny enimpolo taona tokoa izany fanadinam-panjakana petatoko izany. Izany fanadinam-panjakana tao amin'ny alina izany ary ampiasaina labozia goragora hoy ny firaisamonim-pirenena. Efa nendrasany zao zavatra tsy maintsy tsanga zao zavatra korotana zao noho ny fitondrana goragora daholo zany nanomboka tany amin'ny fanaovana sujet akambany na dia ny fanarahana iny tsy ministera rehetra misy tompona andraikitra daholo reny zavatra reny etape rehetrarehetra reny misy tompona andraikitra daholo reny goragora tany voalohany tsy firarahina n'ity fampianarana ity fanabeazana ity vokany zany zao tena efa nendrasanay zany zao zavatra zao fa zay kosa tsy maintsy miteny entitra ary nampiaka-peo mihitsy ny firaisamonim-pirenena manoloana izao fanapotehana ny fampianarana izao sazio ary ataovy izay ahitana ny tompona andraikitra hoy izy ireo. Le hoe ny mampianatra any ivelany zany koa tsy azo ekena koa zany aony ianao ny mpitondra dia ho alefanao any le zanako satria any zany mahavita tsara ny fampianarana any fanabeazana fa le eto zany dia ianao zany matsapy nefa ianao no mitondra dia matsapy ianao fa tsy mety le izy ka manina ianao tsy makandraikitra ianao mba anandratana andray an'izany fampianarana zany hoe sazio ataovy izay ahitana n'izay tompona andraikitra amin'io satria mbola hiverina indray zany io amin'ny 2024 mbola hiverina indray zany io amin'ny 2024 satria samy tsisy raha eto sika menakavy. Manao antsova raka izany firaisamonim-pirenena mba hanaovana lahatra ampahamena ny fampianarana tsy iverena ny tranga toy izao intsony isan'izany ny fanatsarana ny teti-bola natokana ho an'ny fampianarana. Tsy ny mpanohitra no mpitondra firenena ary tsy manana fahefana hibaikona iza na iza ho ny sekretera jeneraly ny antoko ASVM androany. Tsy faiza mitantany ny filoham-pirenena sy ireo hampiara-miasa aminy no nahatonga ny fiparitahan'ny laza adina tantara sy geografia ary mampiteraka savorovoro fa tsy nisy antokotimana ny ASVM akory. Mezaky ny mamono afo ireo minisitra rehetra ny androm-panjakana ary ny primatura saingy vahaolana peto atoko aloha no iainan'ny mpiadina baccalauréat ankehitriny. Ravarazafmaina sy Mano Randria Malala. Miala rehefa tsy voafehanareo ny asanareo ny sekretera jeneraly ny HVM mandamaly ny filoha sy ireo minisitra sasantsasany nanilika ny fiparitahana azadina tantara geografia ny ampanohitra tsy anjara ministera ny maneho hevitra sy miaro ny seza mitondra ka manaiky botolo fotsiny izay baiko midina mba aminona afo anatsarana izao fitondrana izao. Ny mitantana firenena zany dia mila mijery lavitra tsy tokony efa fantatrareo ve androany ary tsy androany vao nanaovana zany examen national zany efa misy foana ny lazadina fiandry fa natao inona le izy misy zavatra tsy manjary zao nao ambadika misy zavatra tsy milamina ao ambadika ao moa ve tena sao dia mba tany amin'ny fanontana lay lazadina mety misy problème ve sao dia misy nanaodikodina le vola tany amin'ny fanaovana le fanontana le lazadina ka rehefa tany ty tokoa ny poka le problème dia mody nailika tany amin'ny zavatra tsy tokony tsy zahay no mitantana ny machine administrative fa ianareo zay mitondra amin'izao fotoana zao na ny lafinaram-bola na ny fibaikona na ny fanapahan-kevitra rehetra dia any aminareo daholo ka io zahay hoe rehefa tsy mahainareo mitantana le firenena tsotra re tompoko hoe mametrahampialana tsy mahamenatra zany raha any amin'ny tany normal tsy tokony hijanonao tsony reo ministera zay voakasiky zany fa lasa le filoham-pirenena indray no manilika hoe ary sisa averiny foana tsy fahatomombanana amin'ny politika mpampianarana sy ny fitantanana firenena no mipetraka eto Madagasikara. Tsy mora ny fikorotana-tsaina nateraky ny savorovoro ny alarobia teo manerana nosy to tsy tsapa amin'ny fanjakana izany fa ny mamono afo ihany no mamaiky azy ireo ary ny anenjika ny mpanohitra ny malagasy anefa miaina anaty fahatapahan-jiro tsy fisinasa tsy fampiana rabola sy ny maro hafa ny mpitondra to minimikipy amin'ny fahorim-bahoaka tokony manana zo mihitsy ray aman-dreny mitory satria ny voka-dratsy ateraky ny taoko ny trouble moral tamin'ireny tsy fahombiazana tamin'ny fanaovana reny lazadina reny dia anisany miteraka voka-dratsy ho an'ny hoavy ny reo tanorantsika zay hitra ao anatin'ny sehatry ny anjerimanontolo afaka kelikely eo. Nanomboka teteza mita no efa tsy zarizary ny tontolon'ny fampianarana teto amintsika tsy nanaiky ny volomboasary raha tsy potika ny fanabeazana ny taona 2024 nisy ny fanadinam-panjakana baccalauréat indrony ataona ny taona 2024 ny taranja frantsa indray no niparitaka mialohan'ny fotoana no nalaza tamin'ny baccalauréat ary tamin'ity taona ity ny korontana manerana nosy no fitavozavizan'ny mpitondra
noho ny fanaovana tsinotsinona ny tontolo ny fanabeazana satria tsy omena karama ny mpanabe izay antoko ny fanadinana. Mbola mampametram-panontaniana ihany koa anefa ny hitsarana ireo taratasy mpanadinana ireo satria mpianatra aza noho ny ambina ny baccalauréat. Politika ny fanjanahantany no ampiarina amin'ny vahoaka malagasy sy Madagasikara ankehitriny. Hoy ny mpampianatra mpikaroka Jean Louis Rakotoambo badoina ny malagasy potehana ny fanabeazana ao aminy mba ho mora ambakaina sy anjakana. Hoy ny fanazavany sy azero manimenjanary sy tahiriniana. Voanandray fitondrana ny taona 2023 irajoelina no efa toy izao ny fanadinam-panjakana teto. Hoy ny mpampianatra mpikaroka etsy amin'ny université Antananarivo. Potehiny fanjakana ny fampianarany. Anka ny varina ny lentan'ireo mpianatra na ireo mpampianatra. Ny zanak'ireo mpitondra nefa amin'ireo sekolim-bazaha no ampianarina. Ny any filomo dia notsinjovy manokana tamin'ny fakana zom-pirenena frantsay. Ny zanaka malagasy no simbaina eto. Koy ny fanazavana izay nataon'ity profesora ity. Tsy mbola nisy ohatrandreny hatrany amin'ny 13 taona nakaty izao. Tsisy mihitsy avy ivelany mpampianatra afaka afantatra izay organisation sy sujet natao tany fa de tao anatiny tao zany nisy an'ireny fohity reny mety samizy miady eo de mivoaka ohatran'ireny le zavatra mampalahelo nefa misy fiatraikany lehibe de lehibe amin'ny fiainan'ny ray aman-dreny sy ny zanany mianatra ireny zavatra ireny. De mbola nandray fipetra indray ny gouvernemanta de hoe zenao tsara na tamin'le moaly tsy nentina tamin'le rapitso no menany aky zany totobe zany labozy no anaovana zavatra les conditions zany tsy réunis mba ahafahana hoe manao fanadinana ara-panjakana araka ny tokony ho izy de noty amin'izany reo de mbola hoe facultatif ho an'le ankizy na izy amin'izay noty iny no alaina na noty amin'ny rapitso kitotobe zany tena kitotobe mihitsy zany. Anjaran'ny malagasy no mandinika izao zava-misy izao tsy noavin'ny firenena ihany fa noavin'ny zanany aorinao. Raha ny fijeriko azy amin'izao fotoana izao dia tena potehina tanteraka ny fampianarana eny ambaratonga ambony. Ny antony dia tsotra, eny izao efa misy amanjatony amin'ny arivony ny mpampianatra efa retraité nefa tsisy remplacement numérique. Mivokatra izany zavatra izany dia voatery ilay mpampianatra vitsivitsy eo perinasa no manao ny asan'ireny mpampianatra efa lasa reny nefa ny heure complémentaire na mivakatera hatramin'ny 2019 izao makaty tsy azo. Tena mampalahelo ny fikaroana moa dia milaza aminareo fa tsisy mandeha amin'ny laoniny ihany tsisy moyen kory mba entina anaovana ny fikaroana zay ivalorisena ireo arena voajanahary misy eto amintsisy taraina daholo ireo mpampianatra ireo mpikaroka mpampianatra any amin'ireny toeram-pikaroana reny tsisy fantatra ngiahany rajoelona ny momba an'izany tsisy fantany zany fa dedany inona tisy teo dedehaka ihany zay ihany ny mamay azy. Politika ny manipulation de masse ny fampahantrana, ny fanabadona taranaka ary ny didijadona mba ahafahana manjaka amina firenena iray. Hoy hatrany ny profesora Jean Louis Rakotoambo. Lafomba vao ny fifidianana kosa indray mpifidy misy 12 tapitrisa mahery no mandrafitra ny registre nasionaly manirana ny Madagasikara rehefa nikatona tanteraka ny fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana na ny refonty izany dia 280 isanjato ny tahany fisoratana anarana nahitana fiainany kosa ny isandreo ny soratra anarana ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga. Ravorazafy mainina sy Manorandria Malala no mitatitra amintsika ny Atsiprian'izay. Ny farana hatreo ny fanavazana tanteraka ny lisitry ny fitsy ny registre mpifidianana nasionaly. Nisy fiakarana 2,7 ny fisoratana anarana raha mitamin'ny fanavazana isan-taona lisitry mifidy farany ny 12 Ny 4,2 isanjato kosa tamin'ny mpifidy voasoratra anarana ho an'ny Analamanga. Ireo olona eo anelanelany 30 hatramin'ny 80 taona no tena betsaka ny soratra anarana izay natratra 4,7 isanjato. 4,5 isanjato kosa ny fahavitrina ho an'ireo 4,20 taona hatramin'ny 5,30 taona ary 3,7 isanjato ireo mpifidy mihoatra ny 70 taona. Tokony mihoatra ny 20 taona ny tsasaky ny mponina eto Madagasikara ho ny teo anivon'ny seny izay manao mpifidy 4,7 tapitrisa saingy amanetsy ireo tsy tafiditra anaty lisy mpifidianana farany. Dia nisy an'ireo olona reo tokony efa tafiditra tamin'le ralina teo aloha fa tsy tafiditra tamin'ity lisitra nanaovana refonty ity. Raha ohatra ka atambatra atsika ity 1,924,648 io tamin'le lisitra zay ao anatin'le registre mpifidianana
zay nifaranatsika omaly de 11,43,836 raha io zany a no nampidimitsika de efa mahitatsika 12,968,484 de raha izay no ampitahatsika amin'le vinavina de vinavina 13,593,006 de misy eo amin'ny 624,624,522 ny olona tena tsy tafiditra tao anatin'io lisitra io raha ohatra ka tena hoe noho ny tsy fahafantarany no natonga an'le 1,924,648 nanamafy ny senifa tsy tompona andraikitra amin'izay mety osika horiny fanakatonana manontolo n'lisy mpifitianana toky kosa nomeny izy ireo fa azo antoko ny lisitry mifidy nabetsaka azy amin'ny fimenomenomana ny ataontsika hoe lisitry mifidy azo antoka dia marina ny donné zay ao anatin'io registre ny mpifidy io na io lista ny mpifidy nanaovana famaranana tanteraka io dia hita ao daholy ny olona ny soratra de eo le ataontsika hoe exhaustivité fa io concept na exhaustivité io ihany koa zany dia tsara hitondrana fanamarena de exhaustivité raha nametraka atsika tany amin'ny voalohany de prévision de l'exhaustivité tiatsika napetraka tamin'izay fotoana zay de hoe tokony ho tafiditra daholo le 13,593,000 any zany le tanjony fa le exhaustivité apetraka eto rehefa voarafitra le registre de hoe le olona rehetra ny hiditra tao anatin'ny lisitry ny mpifidy de tokony ho tafiditra tao daholo de io koa zany de ny CENI no responsable am'izay raha misy lasaka any de ny CENI no responsable am'izay dia ny CENI kosa de tsy afaka miantoka ny osoka zay ataon'ny olona tsirairay na sokazon'olona tsirairay indray zany de tsy anjarany CENI indray tsy laza kosa ny CENI na ampina tsy ny vola omeny fanjakana anatanterahana ny fifitianana fa raha mpitso kosa no ifampitona amin'ireo malagasy mila ravinahitra sy monina ny andrenivohitra la Frantsa ny kandida Marc Ravalomanana mitsidika ny Eropa moa ny tenany amin'izao fotoana izao fikaroam-baolana hanavotana ny firenena sy ny vahoaka malagasy no antony ity fionana ity Zermaine Menjanary sy Tahiriny ena tsy azontsika avela amin'izao ny fahavoazana mahazo ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy hoy ny kandida Ravalomanana raha mitsidika any Paris amin'izao fotoana izao tafalatsaka andavaka ny firenena iray manontolo ankehitriny ka tsy maintsy raha mikaroka ny vaholana satria ny miasa miaraka no fahombiazana iona manokana amin'ireo malagasy mila ravinahitra ao Paris ny tena ny rampitso sabotsy ka ao amin'ny Le Voilier 06 route de loge ao Saint-Germain no anaovana io fionana io fa de miarabantsika rehetra aloha zay monina ty Eropa ty sotran'Andriamanitra lehibe de lehibe fa matoto tanteraka zao de fitahiny ty laza aminareo zavatra manjony firenentsika na Madagasikara fa avy navita ny to le congrès régional de nanao congrès national nandray fanapakevitra ary tena tapakevitra hiaraka sika anaritra Madagasikara hiaraka sika amonjy andreo zanatsika jereo hoe zatra anazy ny ankizy nanalabako maly nareo malala tsara jereo reo le sandoko sy resaka be fandrembolebena fotsiny de avelantsika amizao very zafady amin'ny sabotsy Voilier 91 Saint-Germain les Arpajon ambro otsika niona fandaharana sama plus mirakitra ny asa maika sy ny lahara-pahamehana ary ny vaholana maharitra no vinam-piarahamonina hitondra ny kandida Ravalomanana fanavotana ho an'ny firenena ao anatin'io ny fanomezana sakafo ny vahoaka malagasy ny fanatsarana jirama mba hialany delestage ny fahasalamana ary ny fandriam-pahalemana iaraha manangana ny firenena vanina hoy izy misy ny vaholana ho an'ny jirama ho ny pahitoekarena Serge Jovial Limbesy saingy mody tsy fantatra ny mpitondra izany miantoka ny toekarena nefa ny herinaratra ka tsy tokony ho atao ankilabao Zermaine Menjanary sy Tahiriny ena mbola tsy tazana atreto ny vaholana hoentiny fanjakana momba ny delestage na dia nampanantenana aza fa afaka telo herinandro dia ao foana izany raha ny nambara tao anatin'ny fandarana manokana izay nataony
mbola sarotra ny ahitana vahaolana amin'io hoy ny mpahay toe-karena no sady mpanao politika Serge Zovial Imbe. Ny fanjakana mihitsy mantsy no manintsy tadiny amin'ny vahaolana omena azy ireo. Tena zavatra misy de anti-économique io. Rehefa tsy mandeha ny jiro tsy mihodina ny orinasa. Ny ankabeazan'ny orinasa 900 ny orinasa ao Madagasikara mbola miankina amin'izany atao hoe herinaratra zany. Rehefa tsy mandeha zany tsy mihodina ny orinasa, rehefa tsy mihodina ny orinasa tsy mahavidy-bola ny orinasa, tsy misy ny piasa mandray karama na hoe misy piasa vaovao ho recruter ampidirina ao amin'ilay orinasa. Anti-économique io délestage io, mila jerevana ifotona. Ny solution tsy mila mitady lavitra ny vahaolana an'izy io ary efa io ny vahaolana rehetrarehetra, efa betsaka ny opérateur rehetrarehetra économique rehetrarehetra manome an'ilay sosikevina fa tsy mety raisina dia eo ny izy. 1400 milliards aza ireny tena nadadana, 1400 milliards fantatra io chiffre io d'ariary ny subvention omenan'ny JIRAMA au Révoule. Nefa izy ihany tena 23% vahoaka ihany misitaka an'ilay JIRAMA. Vola rina fotsiny anie zany. Raha vao ianao no mampiasa vola amin'ny JIRAMA 1400 milliards, tsisy impact économique, social amin'ny vahoaka, inona moa ny hitadiavana an'izany subvention zany, tsy aleo atao any amin'ny zavatra hafa. Tsy natao anao politika ny tafika ho iatrany ny fanazavany. Ny mahagaga nefa dia isan'ireo mpitehaka tao andapa ireo Begalon nandritra iny fandarana iny. Fa ny mahagaga dia ny mahagaga zavatra roa. Voalohany indrindra ny tafika. Rehefa nisy ny fotoana, jerevinareo tsara ny horonan-tsary, rehefa nisy fotoana ny teny ny filoham-pirenena dia mitehaka daholo ny ao amin'ny salle, dia nitsangana tao amin'ny salle, dia nitehaka ny tafika, dia nitsangana tao amin'ny tafika. Chef suprême des armées ny filoham-pirenena, azoko tsara zany. Fa aza politizena ny tafika. Tsy anao chef suprême anao amadika ny tafika ho politicien. Ny tafika fanekeny tafika dia zany, haut gradé ny tafika tonga tao dia symbole politique. Tsy tokony anao politique ny tafika. Iny aloha nahitra voalohany. Misy afatra fonosiny ireny fihetsika ireny ho iatrany Serge Zovial Imbe. Anjarany vahoaka malagasy no mieritreritra nefa manoloana ny olana maro lafo lalovan'ny firenena ankehitriny. Amiko manokana dia ianareo mikritika io amin'ny resaka anio mbola zany chef suprême des armées. Reo izy reo. Zay ny voalohany indrindra. Faharoa manaraka an'izay ianareo mpanohatra izay mieritreritra hisy korotana, reo ny miaraka amiko reo, ary reo ny hiaro sy hiaro ny rehetrarehetra mba tsy hisiny, anao ny fomba rehetra mba tsy hisiny zany korotana zany. Zay ny lecture hitako. Tsy mahafa-po ny valiteny nomeny Rajoelina momba ny resaka fizakana azo-pirenena Frantsay ary tsy mitombona mihitsy ho iatrany ny fanazavany. Afaka manao renouvellement titre de séjour isan-taona mantsy ny mpianatra rehefa mbola anohy fianarana ivelany ka tsy izany mihitsy no akana azo-pirenena Frantsay. Fa hijanona avokoa ny asa rehetra ho an'ny faritra Atsimondrano hatrany ampefy noho ny fahatapahan-jiro amin'ny andron'ny 13 Aogositra 2024 raha ny fampahafantarana nataon'ny JIRAMA androany. Fotoana izay efa mihoatra ny fepotona ny lokalokana nandritra ny kabarin'ny Rajoelina teny Avoloha ny farany teo. Ny antsipriana izay tateriny avitra Solinabe sy Andry Rakoto Malala. Tsaroany rehetra ny fampanantenana nataon'ny Rajoelina mikasika ny fanarenana ny orinasa JIRAMA. Nanomboka ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 nolazainy tamin'izany fa ampitomboina 400 megawatt ny herinaratra fa ny fahatongavana eo amin'ny fitondrana sisa no andrasana. Nandeha ny taona mahita olana niliana ny tsy fahataterahan'ny teny nomena ny fitondrana teo ny ady tany Ukraine sy ny ranodritra. Aty amin'ny taona 2022 noho ny papango misaringotra milina simba vorona mipetraka amin'ny tarby sy ny sisa maro no naniliana ny fahatapahan-jiro isan'andro ary maharitra ora maro. Vao ny alahady 12 Jolay teo no niteny Andry Rajoelina fa anatin'ny 3 herinandro dia ho voavay izay fahatapahan-jiro mampitaraina ny mponina izay. Izy izay nilaza fa tsy afaka ny sady ho teknisianina sady ho filoham-pirenena. Nilaza nefa ankilan'izay ny ministra voakasika omaly fa tsy ho foana ny fahatapahan-jiro fa ihena. Araka ny fampilazana avy eo anivon'ny JIRAMA izao dia ho tapaka tontolo andro ny jiro ho an'ny faritra atsimo eto Antananarivo ny 13 Aogositra taona 2022 ity, manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora hariva izay fahatapahana izay. Izany hoe ny faritra Atsimondrano rehetra manomboka any Ambohijanaka mandalo Akadimbahoaka hatrany Itosy mitohy hatrany amin'ny lalam-pirenena voalohany hatrany Ampefy sy Soavinandriana. Antony fanoloana ny andrin-jiro amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo miainga vao Ambohimanambola.
raha ataony kajikajy dia efa miditra amin'ny herinandro faefatra io fanamboarana io. Ankoatr'izay dia mbola miamboka tanteraka anatin'ny fahatapahan-jiro alohan'ny faritra Atsimorano. Fampanantenana ambony-drahona hatreto novokisana ny malagasy na ireo samy anaty fitondrana ary tsy mitovy hevitra amin'ny fanatanterahana ny asa andrasana amin'izy ireo ka misarika sady ny sainy rehetra ny amin'ny hoe tsy ho tanteraka intsony izay teny alokon'ny vavan'izao fitondrana izao. Voatany am-piandohana aloha ahafahanao mahazo an'le fon'le vahoaka nandainga zany ianao tamin'le vahoaka nasainao mifidy anao hay lainga ka rehefa iny fahatonga teo amin'ny fitondrana dia nibaribary amin'izay le lainga nataonao ray izay nandeha ianao tamin'ny propagande rehefa avy eo ianao rehefa tonga amin'ny fitondrana vao miteny hoe tsy mora ngefa efa miezaka mamazy ay ko naninona mipromettre ny olona rehefa fantatrao fa tsy possible fa satria hoe andao andaingany reto vahoaka reto reto nge mora jonoina amin'ny lainga irino zamonty kabary miezimezana anie zany le retsy natao teo maso amin'ny be sy ny maro tavolombelona zany nge ny lanitra sy ny tany sy ny vato-masina sy ny razana sy ny sisa zay finotsika malagasy fa tsy menatra ianao nandainga. Iverenantsika ny lafim-baovao ny raharaham-pirenena ny lisam-pifidianana sy ny saram-pandraisana anjara ho an'ny kandida irotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena no fanehoan-kevitry ny antoko FMI malagasy androany tsy ho demokratika ny fizotry ny fifidianana ho avy io ho ity antoko ity satria na ny lisam-pifidianana aza tsy momba anazy Romain Menjanary sy Tahiry Nianatra. Fametrahana fifidianana tsy ho demokratika ny fampidanganana ny saram-pandraisana anjara na ny caution ho an'ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena hoy ny antoko FMI malagasy na ny fahefa-mividy no ilain'ny malagasy mila mitondra porofo izy ny seni raha toka niakatra avy telo eny ny fanontana ny bileta tokana asaivo manaporofo ny seni fa niakatra efatra avoany ara ny vidiny bulletin unique fa tsy mariny zany fa avy eo nge nivaky any ny filoham-pirenena hoe mahatonga an'ino izy mba tsy candidat be loatra raha tianareo ferana ny isan'ny candidat dia ataovy enquête tsirainy candidat manamarina fa anazy io 250 millions farafaratsiny any amin'ny campagne izy mahazo mindrana tsy maninona na mitady sponsor asio fepetra tsy mahazo milatsaka candidat raha tsy manana diplôme universitaire koa fa tsika tsy pitarika posy akory raha manambola be deabe no hitondra atsika eto zany no tonga Madagasikara ho potika zavatra be deabe no azo amerana ny isan'ny candidat fa tsy tonga de hoe 1 milliard de avy eo tsy hoe tsy resaka bulletin unique intsony no resahany fa hoe famerana ny isan'ny candidat milliardaire daholo zany mahazo manao candidat na misy olona mahay toninina raha ka tsy manana 1 milliard zany de tsy mahazo mandeha manao candidat. Ankoatra izay nambarany FMI malagasy fa feno osoka ny lisam-pifidianana manoloana izany dia tsy tokony olona lisam-pifidianana avy amin'ny seni ihany no ampiasaina amin'ny fifidianana fa eo ihany koa ny lisitry ny mponina eny anivo ny fokotany ka ny président ny FFKM manino izy ny tsy tanaty liste électorale zay de fa olana be zay raha tsy nijery ny anarany président ny FFKM ka support informatique no natao tonga izy hifidy ny andro fifidianana tsy hita izy satria diso tsipelina ny anarany de tsy afaka mifidy izy tsy normal vao nanomboka nanao ny refonte ny seni 400 000 ny doublon dika zany tsy nety le fanisana azy vao nanomboka anao de doublon zay zany nitako hoe ampiasaina ny liste ny seni ary tsy maninona fa ny liste ny registre ny fokotany ko tsy maintsy eo rehefa hifidy le olona jerena anao amin'ny seni de jerena koa ny ao amin'ny fokotany raha tsy ao amin'ny seni izy fa ao amin'ny fokotany mahazo mifidy izy ampina ny anarany raha ohatra ka izy ao amin'ny seni fa tsy ao amin'ny fokotany fafana ny anarany zay le osoka zay de amin'izay fotoan'izay zay olona rehetra naiza misy azy rehefa mipetraka amina fokotany izy ka manana karine fokotany satria olombelona izy de afaka mifidy fa tsy ekena le article 23 ovakiko amin'ny teny frantsay moa le citoyen qui a effectivement accompli la procédure d'inscription sur la liste électorale mais dont le nom n'y figure pas en raison d'une erreur purement matérielle est qualifié d'omis de la liste électorale zany ve de rariny nanao ny fizotra rehetrarehetra ianao ho tafiditra anao ka raha tsy tafiditra anao de fa tsy ao zany ianao tsy azo ekena zay tompoko satria averiny zoan'le olona maveriny zoany tsy izy satria izy nanao ny démarche rehetrarehetra procédure d'inscription fa erreur matérielle hony zay tsy manaiky erreur matérielle mavery zo malagasy ny ona tamin'ny OIF sy ny seni ny FMI malagasy omaly voaresaky ny OIF nandritra izany
ny tsy fampy ny fampiofanana ho an'ireo izay nitety tokantrano isan'ny antony mahatonga ny tsy fahatomombanana amin'ny elisy-pifidianana. Fa sesilany fanehoan-kevitry ny mpanao politika mahakasika ilay saram-pirotsahako fidiana ho filoham-pirenena izay nampiakariny filan-kevitry ny gouvernemanta Oronjato tapitrisa ariary ho an'ny antoko Ilomada dia endrika faniliana ny kandida no ataon'ny fanjakana amin'izao ary izy ireo ihany no mahazo tombony amin'izany Jessica Miresy Tahirinena. Fanehoan-kevitra maro no niseho mikasika ilay saram-pirotsahana ho fidiana niakatra avo efatreny. Fandikan-dalàna no sady tsy fanajana demokrasia. Fandikan-dalàna voalohany indrindra satria efa voafaritry ny lalàna fehizoro 2024 tsipika aotraotra sivy mikasika ny fifidianana filoham-pirenena andininy fahasivy tsipika fahaefatra fa rehefa fifidianana atao mialoha na élection anticipée izay tranga ankehitriny dia mijanona amin'ny volana aloha teo aloha izany hoe 10 tapitrisa ariary tony tamin'ny taona 2024 ihany no vola tokony alohan'ny kandida hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny ity taona 2024 ity. Tsy fanajana demokrasia ihany koa satria endrika faniliana kandida sahady. Mazava ho azy fa tena midangana dia midangana raha oharina amin'ny ataontsika hoe petrabola farany tany amin'ny taona 2024 satria dia fois 4 be zao zany ity caution ity midika sahady zany ary zay ny antony anaovana isiny androany mba hisin'izay hoe mira lenta sy fitovizan-jo amin'ny antoko politika zany midika sahady zany aminay amin'ny famakiana antoko Ilomadaan'le izy hoe misy faniliana le izy moa no manana tombony amin'izany roanjato tapitrisa ariary zany mazava ho azy manana tombony amin'izany dia ny mpitondra fanjakana ankehitriny. PDP ny manan-kevitra PDP ny manana vinona tsara mpandrosoana ny firenena fa moa ve izy ireny dia ahilika sady amin'ny alalan'ny tsy fananany hoentimanana ohatra fa maninona izy io raha atao malalaka maninona izy io raha asiana fepetra mazava fa tsy any amin'ny sorabola dia efa ahilika ao ilay olona. Anisany antoko nanao sony ilay satapitondratena ny antoko politika sy ny plasaka hofidiana ihany koa androany dia ny amin'ny FES akady fotsy sy ny antoko Ilomada. Anatina vanim-potoana mafantsika amin'izao fotoana izao raha resaka ny tontolo politika sy ny fanomanana fifidianana ka misy teboka maromaro izay naresy lahatrinay manokana ny hoe ahoana ny fomba mba hivoahantsika ao anatin'izao mety hokorotana mialoha na mandritra na orin'ny fifidianana izao ka rehefa nandefasana mialoha zay ny kopia an'ity sata ity na ilay charte de bonne conduite rehefa nivakianay antsakany sy andavana ilay izy dia hita hoe mifanaraka amin'ny soatoavana sy ny code d'honneur. Hatreto antoko politika telopolo no fantatra fa efa nanaiky anao sony ity saty ity. Tsaratra ny mampatia fa tsy misy masotsivana isafidianana antoko politika anao sony ilay sata izay no volavolain'ny CENI, vondrona Européenne, ny FES ary antoko politika folo. Eo amin'izay lafomba vaovao ny politika izay hatrany olona manam-pahaizana ary manana fahalalana amin'ny fitantanana no mila fidiana sy mirotsaka ho kandida fa tsy izay manam-bola ahoana isy olom-bahoaka Todosoa Andriamampandry miankina amin'izay fahaiza-manao izany ihany koa ny hoavin'ny firenena iray manontolo manana anjara goavana amin'izay safidy izay ihany koa ny olom-pirenena rehetra avitra Solonaibe sy Andry Rakoto Malala. Mitotongana manaraka ny faharavana izao fitondrana izao ny firenena namana sy olona akaiky ny mpitondra no mandrafitra ireo mpikambana ny gouvernemanta sy ny ratsa mangaiky rehetra. Antony mahatonga ny firenena toy izao satria tsy ao netraika efa ny solombavam-bahoaka voafitetsy amin'ny boribory tany fahenina. Efa ela, efa PC ataonao firy taona tsy hita zay nataonao. Ary neto ny olona tsy mahomby ihany no atao ministra faniry. Magaga mihitsy. Zay ministra amin'ity fitondrana ity dia olona tsy mahomby. Tany amin'izay toerana nisy zany olona tsy fantatra pe-fina. Tsy fantatra hoe taiza ny expérience zay nataony. Inona ny mari-pahaizana, inona ny diplômany, inona ny mari-pahalalany. Ny sasany moa zao miresaka caution 200 000 ariary dia hoe ary ampiakaro fa tsy mampaninona anay. Ny fari-pahalalana toko sy ny fari-pahaizana irotsaka ho filoham-pirenena no tokony ampiakarina. Sy le fitiavan-tanindrazana. Fa tsy resaka caution ary. Fa ny sasany dia misy mpanao politika, misy olona raha miakatra ro inge zakanay io caution io e. Fa zay tokony mba olona manana mari-pahaizana, mari-pahalalana. Manana ny fahendrena, zany tokony ho filohana, zany tokony olom-bofity ho solombavam-bahoaka, zany tokony membre ny gouvernement tamin'ny ministre tompoko. Mila manana fijery miabo ny vahoaka malagasy mandritra ny fifidianana. Olona manana vina tsy afaka anarina ny firenena marina no tokony ho fidiana mba tsy hanampitrotraka ny loza efa mahazo ny firenena mandritra ny 5 taona ho avy.
Lafomba vahoafa tanteraka kosa indray izy asarotra ny manenjika ireo trondro vavety hampanondrana antsokosoko ny harem-pirenena hoy avy amin'ny firaisamonim-pirenena Alliance Voargasina ny AVG androany. Betsaka ireo manam-pahefana no mampiasa izay fahefan'izay hanaovana kolokolo sy fitandrana tsy ara-dalàna ary mety tonga hatrany amin'ny fahamatsinana vola ho ana fampelezan-kevitra aza ny vola azo amin'izany. Ny lalàna malagasy tsy azo itokisana no isany mampanano sarotra ny fisamborana azy ireny hoetrany ny fanazavana. Ravorazafy-mainina sy Mano Randria Malala. Ataony mpitondra takalinaina ihany koa ny zavaboary eto Madagasikara. Mampiteny mona ny vola miditra any amin'ireo mpanao trafika any harem-pirenena raha tsy laza ny trafika na bois de rose na andramena sy ny volamena fotsiny. Ny ankabeazan'ireny aferana trafika sy de kolokolo daholo ny ankabeazany. Zany hoe misy olona zany mampiasa volangeza be ao ambadika eo mifandray foana raha ny tena marina zany ny terrorisme, ny trafic d'armes sy ny trafika na ressources naturelles amin'ny ankapobeny. Fa ny tena manahirana aloha hatreto zany dia ny tsy fahafahantsika mahazo an'le trondro vavety. Ny ohatrany hoe atao otage politika foana zany ny ressources naturelles eto Madagasikara. Hoentina anaovana fond de propagande na entina anaovana populisme déplacé zany mba azahoana vatsy ny sisa na azahoam-bola koa amin'ny ankapobeny. Bois de rose tamin'ny 2009-2011 reny zao 1500 conteneurs 180 millions de dollars. Dia raha hiditra trany amin'ny resaka volamena tsika rehefa tenenin'ireny foana hoe 20 tonnes isa-taona ny officiellement ary ny tonga ny Dubai fa ny zavatra tena mivoaka eto mety mahatratra 100 tonnes isa-taona ny volamena mivoaka eto Madagasikara isa-taona zany 100 tonnes zany tomboka efa raha multiplié par 200 000 ariary 20 000 milliards d'ariary volamena fotsiny 20 000 milliards d'ariary nefa ny loi de finance tsika ohatrany 15 000 milliards d'ariary. Ny lalàna malagasy no mandringa eto amintsika ary mahatonga ny fanadihadiana tsy vita hatramin'ny farany. 50 ireo dosie no kirakirain'ny firaisamonim-pirenena AVG nanomboka ny taona 5 sy 4 arivo saingy na nanjavona izany na najanona ny fanadihadiana na tsy nitohizana intsony. Mbola mandeha ny tsindry mahazo eny anivon'ny fitsarana saika manerina nosy satria misy manam-pahefana ambony ao ambadika ireo fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo. Ohatrany lasa atao hoe takalinaina ho azy zany le tontolo iainana sy ny zavaboary ary ny olona tratra dia olona saika ry ambany ery foana ny tratra noho ile lalàna tsy tafaraka koa izy io sy ny fanosehana ny ezaka ataotsika amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny corruption zany hoe matoa misy hoe kolikoly dia misy olona manam-pahefana zany dia zay ny manahirana amin'ny asany tena ataon'ny organisme anti-corruption reto satria tsy maintsy olona manam-pahefana no enjehany. Dia matetika mihisika ny zavatra eny ary zavatra anankiray manahirana anakeo amin'ny ankapobeny ty immunité ty. Satria misy olona zao nisy député tamin'ny taonty izy iny raha tsy diso ahako izay tratra ihany koa nanao taratasy tsy ara-dalàna amin'ny resaka azo sarobidy dia tokony levena ny immunité parlementaire fa le appartenance politique zany lasa misy corporatisme déplacé zay ngamany lazantsika azy. Dia eo tsika tokony miara amin'ny tolona satria araka ny voalazako teo moa zany hoe io zavatra iny etraika amintsika rehetrarehetra ary etraika any amin'ny antarana kao izay manao an'le izy ary. Rehefa tsy mahavita ny asa ny firaisamonim-pirenena tsy ampiarovana ny tontolo iainana ihany koa anefa ny teti-bolam-panjakana natokana ho an'ny ministera misahana ny fiarovana ny tontolo iainana tsy mihoatra akory ny ray isan-jato ny teti-bolam-panjakana ho amin'io hatranga mampalahelo ny seho tatoato ihany koa ny famonoana ireo vondron'olona ifotony miaro ny tontolo iainana. Pejy ny fanatanjahantena kosa indray nanomboka ny sabotsy 12 Jolay teo ny fifanitsanana iadina ny amboaran'ny Madagasikara taranja basketball sokajy lasy vavy anisy ny fitarenana voaray tamin'ity androany ity mikasika ny salataonandreo hampandray anjara Jessica Miray sy Tahirnena. Kluba 5-70 avy amin'ny ligy 7-10 manerana Madagasikara no nandray anjara hatramin'ny sabotsy teo ny fifanitsanana iadina ny amboaran'ny Madagasikara U14. Efa niditra tamin'ny ampahavalon-dalana ny lalao nanomboka omaly. Nisy kosa nefa ny olana teo amin'ny samy kluba ary ny federasiona. Ny mikasika ny salataona no niteraka olana teto. Nisy tamin'ny kluba ny nangataka test saingy tsy navela ny federasiona. Nandeha ny 16e de finale hiakatra 8e de finale nangataka izay test tsy nanaiky ny fédération hoe mahazo manao test nareo fa hoe tsy maintsy miandry ny valiny test somatique avy any Men sy ny Bianco. Dia désolé ozy izy miala tsiny aminareo
izay club victime fa tsy afaka manoatra zahay nanaiky izay zany teo gaga nefa ireto club ireto fa raha nisy ny nangataka ny anaovana ny test izay nolavin'ny fédération dia nisy kosa ny club nasaina nanao izay test somatique izay ity test ity izay namarinana ny salatona ny mpandray anjara rehetra izany hoe latsaky ny 7 taona marina ave dia vita test somantsara zegny club aslas dia ny soma zany zay fa navita jusqu'à amin'ny 8e de finale zany omaly dia ny omaly amizay zany zay fa nandresy ma zahay efa mody voantso ma za coach hoe fa misy ankizinao roa mila mandalo test pose réserve zany zareo nefa avant 8e de finale io nisy réunion technique manataonay ny teny nangataka mo azy koa ny club AKBB eto Analamanga misy réclamation tiany atao zay vonona anefa mba misy olo ao amin'ny sac ao tianay atao test namaly ny fédération hoe tsy mahazo manao test ary lalagna ao amin'ny docteur hoe tsisy test ny zaza I14 zany naheza dia eto moa niany ma ireo mangataka test amina slas dia zay mitana amin'ny teny nomeny fédération hoe efa mivoaka moa ny résultat ny visite somatique reny igny foana no arenay nitondra fanazavana kosa ny bafa na ny brigade anti-falsification d'âge fa izay mangataka dia hodiniana aloha ny dossier ary efa nanaiky ny club avoakasika fa anao ilay test manodidina ny 570 ny tranga mampiaya tamin'ity fifanitsanana ity izay ambaran'ny fédération fa efa mandeha ny fanadiadina ny fiovanany oentina zany tamin'ity championnat ity zay fangatahany club foana izy io hoe rehefa manao ny anankiray dia ataovy daholy ny ankizy rehetra tsy mora nanao nandrain'izay fanapa-kevitra zay dia hoe niara niasa tamina dokotera izahay nanaiky ny dokotera natao daholy zay le examen somatique natao daholy ny ankizy rehetra zay mpandray anjara tamin'ny ty fifaninanam-pirenena ity dia zareo reo aveo namoaka hoe ireto namoaka lista zareo hoe ireto ankizy reto ayaina manomboka eo zany miasa le commission hoe reto ayaina reto atao vérifiena ny dossier retirena amin'le olona zay tratra tatio arina ny titre ny alahady izao no hifarana ny fifanjanana 7 ny club lehilahy ary 7 kosa ny club vehivavy ifandona ny 17 jolay 26 serivo ano ny orina ny onjapeo ny feony merina 20 taona katroka ny alatsanainy teo ity onjapeo ity ny fanomezana sehatra sy lanja bebe kokoa ny hira vetomerina no tena antom-pisiny akoatra izay ny fanajana ny fahasamihafana sy ny firaisampirenena fanampanazavana Vetomerina ny antom-pisiny dia iaro ny sotovina sy ny kolotsaina Vetomerina ao anatin'ny fanajana ny fahasamihafana sy ny firaisampirenena dia ny fombana iarovana an'izay moa zany dia amin'ny alalan'ireo hira ndrato Vetomerina zany dia ny hira veto merina no mandeha ary raha misy ihany koa mpira avy any amin'ny faritany ka mihira amin'ny fomba fiteny veto dia alefa nefa tsy misy akory fanavakavahana tsy misy ny fanavahana fa toy ny fianakaviany iray ao an-trano rehetra satria ny hoe radio Vetomerina tsy hoe radio feony M fa imerina zany hoe ilay faritra no resana amin'ileo imerina dia ndrehetra monina Vetomerina zany kanefa kosa dia kolotsaina sy ny sotoavina dia izay mba hampiavaka antsika Vetomerina no izana ho ampitaina firenena eny be folo volana avril efa nisy ny fanokafana azy teny misesesika tanymena dia nivony fankalazana ny amin'ny alahady zao Amaranantsika ny fampalalambavao ny marisaka iraisampirenena miororo ny sain'ny ponina ao Allemagne amin'izao fotoana izao manoloana ny filazana fivoahana liona vavy iray ivelany valanjavaboary tsy mijanona ny fikarohana ataon'ny polisy any an-toerana rentitra ny fepetra isorohana ny mety zavadoza atiraka izany mitatitra ny antsiprian'izay avitra solonebe sy andry rakoto malala anatin'ny filazana me ny Berlin renivohitry Allemagne noho ny fanahina amin'ny fivoahan'ny liona vavy iray lehilahy roa sendra nandalo manakaiky ity alina any atsimony renivohitra ity ny misasaka alina teo no nilaza nahatsikaritra ilay liona ka nampandre avy hatrany ny tompony andraikitra sy ny polisy any an-toerana avy hatrany nampiasa ireo fitaovana mety ahafahana mikaroka ity liona ity ireo polisy teo ny fampiasana drone angidiby sy ny fiara ary ny olona maro mikaroka ity biby masika ity
nampilazaina avokoa araka izany ireo mponina ao amin'ity faritra ity mba tsy hivoaka ny trano mandritra ny fotoana tsy voafetra. Hatramin'izao aloha dia tsy nisy nahenona fitarainana na fampahafantarana ireo valajavaboary manodidina mahakasika ny tsy fahitana ny liona ranty ao amin'izy ireo. Mitoy ny fikarohana ataon'ny polisy any an-toerana ary entitra izy ireo manoloana ny loza mety ho ateraky ny fandendehanana ity liona ity izay amin'ny tanàna fen'olona. Ankilany nefa tsy tena ampy anaporofonana ny fisian'ity tranga ity ny porofo rehetra hita raha ny fantatra hatrany. Andrasana araka izany ny mety fivoaran'ny raharaha. Atony mahazatra dia ny fandaharana ona marina sy ny Global News no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Bird Box Barcelona ny sampana fampalalam-baovao. Mamy fotoananao amin'ny raha mipitso indray. Avelo maritopoka.